Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity sabata voalohan'ny volana Jolay ity. Tsotra an'Andriamanitra isika fa mbola ampidiriny amin'izao volana vaovao izao. Ny riko indrindra aminao dia azoto hianatra ny ten'Andriamanitra sy andinika an'izany ianao satria tsy misy afaka mahazo tombony amin'izany raha tsy isika irery ihany. Mialohan'ny diantsika ny amin'ny mofinainana io dia vavakisika. Ry Tompo Andriamanitra io mbola velom-pisaorana anao izay satria mbola nomenao tombontsoa, nomenao tombontona, tombom-piainana hatrany. Misaotra anao ihany koa mamaly vavaka ho anay tsirairay avy. Andriamanitra tsy mba manampy-tsofina ianao fa na dia mpanotra izay dia manaiky ianao iainao anay. Mamelana elokay mamondrafo aminay ary mangataka aminao mba hamangy ny isan'ny tokantrano izay mamaky sy miaino an'izao fandaharana izao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpampianatra. Nalaina amin'ny Jaona 2:4-20 manao hoe fa Jesosy tsy nahatoky azy satria izy nahalala ny olona rehetra. Amen. Ireo izay mandray fanampahasoavana vaovao hatrany no hanan-kery mifamatra amin'izay liana isan'andro sy ny fahaizana ampiasa an'io hery io. Tsy andrandra fotoana ho avy izay azahoany fanahy amin'ny fomba mahagaga izy ireo amin'ny alalan'ny fanosoran'ny eram-panahy izy fa milefitra amin'Andriamanitra isan'andro kosa mba hanaovany azy ho fitaovana azo ampiasaina. Isan'andro dia manararoatra ny fotoana mety hanaovany fanompoana izay mety ho tratrany izy. Isan'andro dia mijoro vavolombelon'ny Tompo izy n'aiza misy azy. Na eo amin'ny faritra tsotsotra, eo amin'ny asa ao an-tokantrano, na eo amin'ny hanaovana soa ho an'ny be sy ny maro izany. Fiononana mahagaga ho an'ny mpiasa an'Andriamanitra nanolo-tena ny fahalalana fa na dia Kristy aza dia nitadiny ray ny isan'andro mba handraisan'ny fanomezana vaovao ny fahasoavana ny ilaina nandritra ny fiainany teto tany. Ary avy tamin'io firaisana tamin'Andriamanitra io no nirosony ampahery sy tahiny hafa ihany koa. Indro ny zanak'Andriamanitra miankoka mivavaka amin'irainy, na dia zanak'Andriamanitra azy izy dia nampahery ny finoany tamin'ny fivavahana ary tamin'ny firaisana tamin'ny lanitra no nandraisany hery ho an'ny tenany, hanoerany ratsy sy hanaovany fanompoana eo amin'izay ilain'ny olona. Zokin'ny taranak'olombelona izy ka mahafantatra izay ilain'ireo mijaly noho ny fahoriana, noho ny fakam-panahy. Nefa mbola maniry hanompo azy, fantany fa olona malemy sy mora mirona ireo mpitondra hafatra hitany fahazo iarahana, nefa mampanantena ny fanampian'Andriamanitra ho an'izay rehetra nanolo-tena tanteraka ho an'ny fanompoana azy izy. Ny ohatra nomeny dia toky fa ny fitalahoana mafana sy feno fikirizana atao amin'Andriamanitra amin'ny finoana, izay finoana izay mitarika eo amin'ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra sy amin'ny fanokanan-tena tsy misy fepetra ho an'ny asany, dia mitondra ny fanampiany fanahy masina ho an'ny olona ao amin'ny ady atao amin'ny fahotana. Isa maraina raha mandohalika anatrehan'ny Tompo ireo mpitondra hafatry ny filazantsara ka manao ny voadiny fanoloran-tena aminy dia omeny azy ny fanatrehan'ny fanahiny amin'ny hery mamelombelona sy manamasina. Rehefa mandeha hanao ny andraiky ny isan'andro izy dia manana toky fa ny herin'ilay hiraka tsy hay tohaina tsy hita maso dia mahatonga azy ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Raha fitinana ny mofinainantsika androany dia hitantsika tokoa fa tsy mba miantehatra ny amin'izao tontolo izao ireo mpiasa mahatoky an Jehova fa mametraka mandrakariva fa ny asa izay nanerahana azy dia ataony ho laharam-pahamehana
amin'ny zavatra rehetra ataony isan'andro isa-maraina. Izany ihany koa no teny ho alefa amintsika androany fa na i Kristy aza ny ray tamin'ny ray ny amin'ny fivavahana. Maika moa isika zay manolo tena ho mpanaradian'i Kristy dia tokony iray amin'ny Kristy, iray amin'ny ray ihany koa mivavaka, satria fatatsika fa izany no manome hery atsika, fa izy dia isika dia fitaovana ampiasainy hatrany mba ho fampitaina ny voninahiny, famirapiritana, famirapiratana ny fahazavana ihany koa. Ka na aiza misy atsika tsirairay avy, dia aoka ho vavolombelona i Jehovah mandrakariva, aoka ho fanapiratana ny famirapiratany sy ny fitainy mandrakariva, ka ho tonga fantsona ho an'ny hafa, ho fampantsoana ny hafa tokoa ny isika. Amen. Rainay masina tsara indrindra, mbola misaotro anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity, misaotro anao ihany koa mameno fitiavana ny fonay, mangataka aminao mba hiasanao tokoa ny tsirairay avy, ary tsy izay ihany fa arovy izahay sy ny momba anay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.